atolotry ny Viva Radio anao mandritra ity herinandro ity. Masoandro tantara nosoratany Lotara Valmanana. Mpilalao tantara faly Fetraobelona niaraka tamin'ny Nivahatra Sofaniry ary Fifi. Ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Baksarano Arvony. Masoandro tantara no totosainy maningotra. Ankoron-drano takariva mody masoandro mitafarahoana matevina ny abakabaka ary somary mando ny sy mangatsika ny atmosfera. Tarandray manitra androany fananino. Mademoiselle Mampionina efa laninao tsinjery mivaliny. Hoe tototry ny azy chef fa tsy tonga ny assistant ny androany sady zany. Tadidinao tsara ny lesona ka. Velomy fiara dia atero fa tsy. Mampionina vehivavy sarika sy mahafinaritra izy. Amiko dia alemim-panahitra no naseho amin'ny maso mijery ary fahadiova-po tsy misy pentina no nafotra ny mbolontsika. Nanahoana aloha ny tontolo andro tazako vao anatin'ny masonao fa mavesatra ny valiny satria maro loatra ireo diziny raisinao androany. Raha ny tanora gasy tsy anasa indray dia mitombo isisan'ora tahaka ny vidim-bary migorisa miakatra. Dia mba nisy voaray ihany ve sa? Dimy isan-jato. Ay, tomba ny indray izany androany. Malazo miavina sy ratsy saina mihitsy mantsy nareo recruteur tony. Mampimebe ozy bavo zay. Ahoana moa le phase préférée anareo? Efa lasa nara-petako mihitsy mantsy le izy. Ahoana moa fenao koa? Mody tsy mahatadidy indray mademoiselle Aristide joignable. Marary zany Mampionina. Sosotra. Ka tsy marina ve zany e? Mangina ianao ka tsy hidiran'ny chef de projet informatique ny asan'ny RH. Oka aloha zay le resaka asa fa ndray vitikaly atsy aloha tsy fotsiny aloha alohan'ny anaterana anao e. Toy ny mahazatra nafinaharitraritra ny takarivako rehefa Mamponina no niaraka nianaka azy. Ny tao an-trano moa efa namasaka aminy zany ary tsy nanankan-drasatra intsony izy ankoatra ny figodigodin'ny familako miakatra ny tohatra. Efa nisan'ny asa manitra mihitsy mantsy ny manatitra le tsy ho zobaviko hatrany ambaravarana isan-kariva. Lay tsy ho zobaviko. Zarina teo azy teo mbava mirenty ireo tenireo noho ny tsy fitiavany amin'ny Mampionina. Zandriko 5 taona izy. Tsy nisy toetrany tovizana teo aminay Menatana. Masika mantsy izy. Gizitina ary mora miritokatezerana rehefa tsy mifanaraka tamin'ny sitrapony ny zava-misy. Nandao anay teo ampahaterahana azy mama ka no everiko fa tsy fampiny fitiavan-dreny no anton'ireo toetrany sarotra ny arahamonindreo. Tsy voalohany Mampionina fa efa fanifana izy. Ary nantenaiko fa i Mampionina no antokana mahazaka ny toetra mirety tamin'ireo tovavy efa netiko tao an-trano. Ndao inambary amin'izay fa naona ka fiandrasana ny fahatongavanareo ve ranga ohatra ny fiandrasana ny fehiviny kristiana afaka ny kery any aty. Ka za zao efa eto an-databatra fa enao indray no andasana koa. Ilozanao mifosamin'ny Mampioninao. Ary angatsy esoriny ny lobaka fotsy be iny. Sady nanomboka viana indray koa zao tsy manasa tanana melohan'ny sakafo. Atserovako amin'ny mamanay ny toetrany iny. Mbola kely mantsy mirety dia efa maka ny andraikitry ny reny ary mametraka ny tena noreny mpianakaviana sady totokatraminay. Eny fa na dia mbola teo azy dada. Maika
mahazo vany zany lefa tsy otsony dada satria no everiny tony zany ana ka satry no genagenaina sobidesina amin'izay fihetsika madinika indrindra azoko antoka amin'ny fahadiova no matoa tsy manasa azy ary mirety raha nylobaka indray avelo amin'izao mahazo tondry za ngamba tsy ahatelona firy efa nitarito ny mampionina anao kiboatsena tany ahoana moa no namina ninao an'izany fa tsy ao ve mahazatra azy sy ny sipanisaka atoandro sipanizany indray zany ry milety asa be de be Monsieur John William Smith sans sise fa ora firy isan'andro zany moa natokanao anara-maso azy no tolaninao tsinjeratra amin'ny anarany vazaha mpitantana ny orinasa isaniko oromanitra tsy minao mantsy elahy hoe tsy elahy rery miaraka amin'ny vehivavy fa ahoana aloha nilazanao an'izany de reo ny ajejoniko tena hoe makarary be ny fonao mihitsy ny fahitana an'izany nefa mahazatra ange zany napetrako ny sotro dia nitsangana ary namonjy ny efitraniko fehizatendro no nientiko nandamo mansaiko sy namitinako ny aminy voalohany tia mirenty ka mahasaro-piary azy loatra faharoa no everiko fa efa natoraly eo amin'ny mpizoabavy ny tsy fankazahoana Viva 98.8 Ndray maraina Mantry Mantry iza moa mo tsy mahita mihitsy tadizinao ve vola ve ina ry ty mody fanina vola marina tena ivola ivola dia tovavy niara nianatra tampoka hatrany amin'ny kolejy ka hatrany amin'ny lycée tsy napozina ny fankahitana tampoka teny amin'ny arabe ny soavy masoandro taona maro taty aoriana tena ela lesy izy zany fitaona be zao lesy ke tena tsy mampino sady ny ora-pifaliana izy no niatsampy tity amiko fito taona tsy ny fankahitana taminay dia miendrika nidirana resto raitra sy miavaka zany saingy gargodotsotra ihany no nisy teo akaiky teo sinoazy roa madama zavady misaotra mbola tsy nanova spécialité mihitsy izy sady tsy makasarotra mihitsy na dia efa monsieur l'ingénieur tia lasopy sy tiako indrindra tamin'izany ohatra hay tokoa moa tena tsy saroko zafady madama oko zao fa tsy manino sady efa niova koa ny lelako nafana dia nafana ny tafa samy tsy nisy natsiaro izay toerana tokony naleha nandritra ny 20 minitra madame l'infirmière zay zany niatsonanao manompoko zao mademoiselle vola na infirmière vola fa rehefinao dia tsy manina ataovy hoe vola fotsiny sady nitsika izy ny lalony ratsatany any avy izay tiano hitako fa tsy mbola nisy peratra dia ahoana firy zao ny ankizy firy zao ny ankizy fanatsafana mahazatra ny gasy zay rehefa tafahoana amin'ny havana na akamabe ivola manokana na tompony tamin'ny ratsatanako tsy misy peratra ny masony ka avy amin'izany no namina vinako ny fihetseham-poziny nanosika azy ametraka ny fanontaniana io saingy tantaran'ny fahazazany reny ary efa dilanila sy nela satria samy hafa tanteraka ny zotra nitondran'ny fiainana anay taorinana lasa azy tamin'ny bongolava sarotra adinoana tokoa mantsy reny anjorian'ny fahazazana saingy mendrika ny sono adinoana vola mbola tsy manambady inge ahy hitatra ntsika ny sady nibanjina tanatin'ny masoko ny masony mbola tsy manambady asangy tsy célibataire tsony naraiky ny ray ny molony tsy mbola anio vola le fahaizany mampifangaro ntsika ny tamin'ireo masony malefa-pijery nahitana fa mahafikely ranoray ny tontolony vehivavy malemy fo no nafantarako azy ary mbola izany hatrany izy
dia mba nanahoana ny fihetsem-pony lahy toa tsorototra akory. Tsorototra tokoa aloha satria tsy tiako hanatena ninina avy amiko tsony izy. Fantatro tsara aloha isipy iny ray proma tamintsika teny amin'ny lisena iny tsaroany lahy ve fa tafalatsaka tanteraka tamin'lahy izy iny tamin'izany ary noko marimarina aza fa mbola hatramin'izao azy izany. Eny sipatsotra kely aloha raha ivoly manana toe-po somary malefak'izay izy ka mora jamba-pity ary mety hoe voajanahary ngamba raha sarotra aminy manadino ny voaloham-pitiavany. Tsapako avy amin'izany fa nakasitra amin'ny retiny mbola ifandraisako ny vola izay sakaiza tiany fahadolan-tsento. Ary ianao le manitra kely sy kala vola tamin'izany efa lasa madame manitra ingénieur en informatique sy infirmière vola kehitriny. Izay le kivazivazy tenany avy amin'ny mampionina rehefa nitantarako azy tamin'ny ambango ny tantara. Taorian'ny fahafahany baka nge dia tsy maintsy nody tamin'ny bongolava izy ka teo no natapaka amin'ny fandraisanay. Saingy na dia maro aza ny zava-bita sarotra ao antsika manova hoaintso ny mariky ny filazam-potoana lasa. Na izany na tsy izany tsy haiko izy amiko fa sipakama. Ito mandrakizay lesy ny finamanana dia ampitahoana amin'ny mampionina fa raha sanatrika mila conseil médical avy amin'ny infirmière volona rero sy ireo zanakareo anaoriana any dia tsy lavitra eto ny toeram-piasako. Raha mbola toro-hevitry ny manam-pahaizana ara-pahasalamana tahaka anao aloha sarobidy amiko avokoa reny rehefa hoe tsy mampirisika ny zanako fa vao 5-10 taona monja ampitombo ny vola miditra ho an'ny mpivarotra fomailo. Elatiako mba tsy génération 2000 ihany to nefa tsy mety matotra mihitsy. Ary andao hiala ato amin'izay rehefa laninao le lasopy tsy tianao indrindra. Ndao ary fa androany ihany amin'ny manaiky anio tsy mihinana an'io rano-dafarinina nasiana siro intsony amin'ny manaraka. Ny avoandray ny fifandraisako tamin'ny vola raha ny fanohatra tamin'izany kosa ny fifandraisana teo amin'ny renty sy mampionina. Ny ahenjana trany ary nipakatra amin'ny faratampony izany tamin'ity andro ray ity. Zomatolakandro tamin'izay. Mahita tenenina foana kala isaky miditra ato fa mihevitra andrio iza mihitsy monko ndry ity. Mihevy tena ho tompotrano sady Tsy hitako izay mampisafoaka andria amin'izany mba miteny fotsiny hoe marevaka loatra ny lokon'ny rideau anareo dia tsy mifanaraka amin'ilay hefitra. ka zaho ry ihany na nitiavako azy sady tsy indry mihitsy koa no mibaiko. Niezaka nanindry fohatra amin'ny mampionina saingy tao ao izay indrindra tamin'io andro ray dia tsapako ny ala tsy kelikely tao amin'izany fandeferana izany. Dia maninona? Tezitra sy kizitina ihany ny azony kala tao. Tsy ndrio mihitsy ny anakombona amin'ny vavako tsy hiteny. Ok izay mangina ianao ry mampionina. Mirenty, ndana mankany eny efitranonao ianao. Tsy hijanona eto koa ahy sipa misekoseko sady miseho milay nefa mampimebetsy. Sipa otrotony avy moa na latsa-damba n'le anadahako. Lasa afatsy. Ny ritona nanaraka ny lalatsara mirenty. Ny voara-miana kosa mampionina. Tsy napoziko mitovy toetra aminy ianao ty Tena misy toetra le anabavinao ka. Somba nanandrana ny foka volony tao amin'ny doso-tondray ary izy iny dia tsy nahazaka Tsy haiko tsony hoe diso bavy asa diso olontiana. Diso enti-po Meo any lakile andehanako sao taraiky eto aka. Efa amin'ny 9 sao. Fahody sady aka? Adinonao indray anga fa monjy ny fanasany William Smith de chez anay any io alina. 15 janoary inge anio Itoko moa makalaza ny 15 taona ny an'io le rangahy iny. Dia tena hoe amin'ny alina mihitsy ve? Tsy azoko. Zao ve ianao vao manontany an'izany nefa efa tapa-bolana ny nampafantatra an'izany? Ok ary teny lakile dia tandremo tsara ny fiarako indrindra moa fa ny kodiarana. Tsy mbola nikombona kory ny vavako dia Tsisy an'izany, tsisy fiara mivoaka izany io Hoentiko io rehefa avy eo. Mirenty fianao ty dia manginy ianao rehefa hoe tsy ilaina dia tsy ilaina. Zany hitondra an'io rehefa avy eo mazava. Tsy olan'izany fa aleo andeha taxi Tsy te amorona olana vaovao ny tena ka naleo nangina. Andao ary fa anakanako taxi any velany ianao
voamariko tsara fa iny tolakandro ny zoma iny ny fotoana voalohany nahitako famaliana mahery vaika teo amin'ny renty sy mampionina. Tsy tapitra teo nefa zany. Ny alin'iny efa miraika amby 10 alina zao. Fa mba nakaiza loatra ary tia mirento mbola tsy tonga ato ihany e. Voadify ny taksi nitondra amin'ny mampionina ho any amin'ny fetin'ny William Smith dia noentiny mireto ny fiarako dia lasa izy ary mbola tsy tafaverina hatramin'izao. Tena tsy fanao mirento mihitsy zao ka. Amin'io atsona tsy mandray. Oay. Ary izy koa tia miantso aty. Allô? Eny tompoko. Ny voary mirety. Zandriko izy fa ahoana? Ahoana tsara hoe trampaty. Andriamanitro. Latsaka avy eny tanako ny finday ary miparitaka teo amin'ny tany. Aliny zoma 5 janoary. Daty ray tsy ho adinoko mandrakizay. Viva 98.8. Tsara le venana maty. Ny velona kosa oka hiezaka nitraka sy hamafany alahelo mba andrina mpiadanana. Sheria, mahaisa mionina. Mitraka, mijorofa lehilahy ny tena. Etsetsetsetsa. Iso za fankahirezana. Tsaiko fa ny andro fantatro dia ny hamatroka tamiko avokoa ny hazavana rehetra. Toy ny hoe tao anatin'ny alina maizim-bolana no ny ato tampoka ny fiodinana ny tany. Tsy teo i mama, nandao dada, ary lasa ihany koa bavy. Nafahafantarina ny atao hoe irery, ary hitako sy ny ainako izany nanomboka teo. Aza matahotra fa tsy irery ianao raha mbola eto ah. Manitra, fa azo milaverina tantaraina aminay hoe zava-nitranga? Tsy fantatro. Izay nanala ny ainy tamin'iny alina iny nonoko fa mahafantatra misimisy kokoa. Fa taiza izy nisy nanendaka ka? Teny an-dalana ody izy nisy nanakana ny fiarany e. Mivelesina mafy teo amin'ny lohany izy ka izay no nahafaty azy teo no eo. Mpandalotra tralana na tsikarotra azy nisondra tao anaty fiara ka nitondra azy teny amin'ny hopitaly. Saingy efa tsy nisy ena-tsony izy e. Andrekako. Mbola tao anatin'ny anniversaire ny William Smith no nandreny vaovao ratsy afahamanitra. Dia niaraka nakany amin'ny hopitaly izay. Fa mono aloha e. Fa aveza zany mirenty tamin'izany. Tsy fantatra fa afaka malariva hono izy niala tao an-trano niaraka tamin'ny fiara amin'anitra. Tadidiko tsara fa mifamaly be izay rovavy tamin'io. Mampalahelo e. Teo no nanatina moramora anay ty lehilahy mainty fidirana miazavitafy izay ninoko fa liana tamin'ny resakay. Fa efa betsaka angano lasebatra ny von'olona tahaka izao tamin'iny lalana iny. Fa ahoana moa izany nilazanao fa mpanendaka no nifanehatra taminy ha? Ny tsy fahitana ny firavaka sy ny findainako, ny portefeuille teny aminy ny sisika. Verina reo e. Amiko manokana reny natao hoe kendry toana tsara homana. Inona nefa ny tianao ambary? Avelo ariry zany e. Nandinika segondra vitsy izy dia nangatadalana andao ampahanginana ny fandevenana izay vita tanteraka. Fa hono ary manitra. Inona nareo iny olona iny? Iny Brunella aminy e. Mpampiasany mirety. Dia arinaka izy mampionona teo e. Io miresaka amin'ny entohanareo io izy. Ilay langa? Tsy izany fa melona fiara dia alentsika e. Rovana ny saina sy ny fo ary doti-pahoriana ny latsambatana rehetra. Nandeha ho azy mifetsika namelona ny fiara ary nandeha ho azy tozana ihany koa ny teny mivoaka feovoky ka tsy tanjoko akory. Ady mangatsika sy fandrafiana ny nanjaka teo amin'ny mampionina sy mireta hatramin'izao e. Ary talohan'iny aly mandozy iny dia ny famaly sy ny falovava tsy tsaroa izy vehivavy. Nandinika segondra maro vola vao nasokatra amin'ny olony. Tsy azo. Oka ihany e. Nysosa tamin'ny mpahanginana tao voako ny andro sy ny alina ka
Nampifandimby ny tavangina alikola sy ny trano tsikara zay nanjary lasa na manakaiky ahy. Tandremo fotsiny sao dizina rereto ka nahirana amin'ny mampionina. Tsy voararako tsy analoalo teo amin'ny loko ny salovatava amin'ny rety. Nanako ako tao tsofoko ny feony. Indraindray to mitsika amiko. Indraindray to malahelo, to vinitra, to manesy sy mandatsa ihany koa. Ny fifandraisako tamin'ny mampionina kosa ny anangatsikandro manalina. Allô? Fa manino ianao tsy tonga maka aty ampiasana tsonky? Efa ho efatrandro izay. Azafady fa tsy tafandalo ahy reraka. Niezaka ny ho teo an-trano vola. Efa nanatona mpisabo ara-tsaina ve aloha ela amin'izany fahitana fahafy izany e? Rari-tsaina lala mantsy ny mahatonga an'izany. No hita eo ihany izany fa aloha andeha amin'izao ihany aloha e. Tsy tambo saina ny eritreritra amin'ny famao fotoan-doko nandritra ny reny fotoana ireny saingy nofotiniko tamin'ny fihizadiany vitsy any. Tsy ho lasa datsa-poana ny ainy mirenty. Tsy maintsy ho fantatro izao ambadika izao zavatra izao ary mampana tena valikafatra tsy ho ampoziny aho. Izay rehetra nandrehan'ireo tenin'ireo dia fantatro fa tsy tafandrisaina avokoa. Anisan'izany vola sy mampionina. Nanomboka nanoana amin'ny mampionina ny fihetsika loatra mangatsitsika taminy saingy niezaka nahazo ny toetrako izy. Afaka mamela rery ve ianao? Mantro, enonge izahay e. Fantatro fa mafy loatra taminao no nandozana antsika kanefa akatomy moramora ny varavarana rehefa miala eo ianao e. Ny verimberana matetika taminy reny fihetsika ireny ary tsapako fanandona azy zany. Raha ivola manokana indray. Allô? Allô? Tsy manelingelana lava iny ansiko. Katsolana ka. Zara koa azy ingy mba eo no mapetsika molo sy manaitaitra ny ampongo atsofoko efa dotony rarintsaina e. Ohatry. Ary mamkonga ela zany ka. Ny ray atoandro tafahoana tsy natamin'ny abrinelina mpampiasa mirety tanaty fivoriana. Andeha matomanitra? Atreny ampandevenana no efa tsikarotro fa somary miavona ny arangy. Zany mihitsy le tsy nitoetra n'io fahazatao magaga miavona. Nanomboka nanahirana koa ny fahitana sy ny fahenona ny feo mirendry tamin'izay rehetra nalehako. Raritsaina lalina nahazo aho le mpitsabo ara-tsaina no atoniko. Fa teto dia tsika mifonineso no naseho any avy eo anilan'ny Brunel. Ody, tovariana mandinika fotsiny ianao. Eny e, mafy tamintsika ny zavatra nitranga ary tena tsy napoisina. Tsapako, foana tao anatin'ny segondra ray monja ny kajinay roa. Ny kajinay roa. Lasa zavatra velively ny masony ary fantatro avy amin'izany fa nivoaka tsy nahavy eo molony ireo tenin'ireo. Tsy azoko aloha le tianao ambary. Fa inona no lazaiko teo? Hoe ianao teo hoe foana tao anatin'ny segondra ray monja ny kajinao. Raha tsy diso mantsy dia assistantenao izy. Zany hoe toy ny hoe namatotra ny lelany sy nandraikitra ny molony ny ten'izay voatery ho lazainy amiko. Zany hoe tsy afenina aminao fa anisan'ireo vehivavy nanintona sy nahasarika ny anabavinao. Azonao amin'izany angamba ny tiako ambara. Sady ny raisy ny kitapony dia nitsangana izy ary nisitaka tonony tsy teo. Viva 98.8. Ny sosa miadana telo ny fotoana. Herinandro telo ny lasa. Tsy nisy niova ny zavatra rehetra manodidina azy saingy mba manapetra ihany kosa ny fahareta amin'ny mampionina. Navesatra taminy ny fahanginana. Natao kany tsy teny fa tafahoatra loatra nataonao ka. Telo herinandro izay ny lasa.
mba niandry tapahendrena ihany saingy tsy mety misokabava amiko mihitsy ianao. Niezaka mipetraka teo amin'ny toeranao ihany kanefa toa tsy azoko intsony izay tena zava-misy marina. Fa misy inona e? Lazao any olanao, fizakaina ninona anao? Avy eo molotro no mipetraka amin'ny baraingo makarary ny lohako tao anatin'izay herinandro vitsivitsy izay e. Inona no tianao ambara? Na mafany ranomasoko teo anoloana ny fitaratra dia niezaka tsy nisaina an'ireo fifandraisana teo aminao sy mirety na andritra ny herintaona ny arahantsika. Tsaroana hoe fa ianao no famaly farany taminy. Manitra, fa tany izay tianao hatongavana fa very tanteraka. Tsy hanananao talenta ny kilalao-tsaina toy izany fa aok'izay e. Fantatro fa ianao no namono mirety. Toy ny varatatsaka taminy teniko. Maty nandritra ny segondra maro ny retsika rehetra tany anatiny ka nampiantona amin'ny fofonainy teo anelanelan'ny molony roa. Fanginana lalina ny nanjaka atao nefitra nandritra ny minitra maro. Zaho moa tsy nietsika teo amin'ny sezan'ny toerako. I mampionina kosa nitsangana tsy moramora ary namonjy niankina teo mbaravarakely. Ny lamosiny navelona ny anatrika. Tsy karotro namoaka mosoara avy any am-posiny izy ary namafany ranomasony. Dia sanatria ve ka marina ny ahako e? Nitodika moramora taty amiko izy dia nibanjana elaela. Tsy mino hoe eritreritra ohatran'izany no tao andohanao nandritra n'izay fotoana lava-penanginanao izay. Miala tsiny aloha raha hoe tsy nitsotratra any am-boalohany e. Dia ny ho lalina ny zava-misy dia ho tsapanao fa tsy voatery ho diso toerana ny ahako. Mampionina. Ekeko hoe nampanantena zavatra marobe taminao a. Anisan'izany ny raharaha, ny mariazy sy ny sisa saingy ialako tsiny fa tsy maintsy hijanona ho nofinofo izany rehetra izany mandra-pahitako firofa tsy misy hideranao izao zavatra izao. Azo adika ho fisarana avy hatrany ve izany tenao izany? Raha izay moa nandraisanao azy tsy maninona e. Nijereny tao anatin'ny masoko a. Noraisy ny poketany. Nitsangana izy ary niritina tsy nanao veloma. Izaho kosa nandrehatra ny sigarako dia nitazara ny fisosan'ny rahona sy ny amaliko nandro avy eo mbaravarakely. Ny tolakandro. Dia ilay sorimanitra vola ihany. Afaka miditra? Midiry e. Sarotra tamin'ny hafa ny mahatsapa ny adi-saina lalina nandoro ny ati-dohako nandritra ny tontolo andro ka tsy nampaninina azy nanampitrotraka. Andranomaso. Tena andranomaso ny lazany tamiko fa saika nahalasa adalazo ny fahafantarana fa nisy eritreritra asoatran'izany tao andohanao. Tena tsy mety mihitsy izy hoe elava eny navita ny lazan'ireny zavatra ireny taminy. Ka na iza teo amin'ny toerako ry vola tsy maintsy ny azy avokoa. Ka iady izy toerana ny lahy fa na inona tsy fifanarahana mampizoabavy azy roa tsy vehivavy ohatran'ny mampionina mihitsy ny havita mony olona. Mba mipetraha lahy eo amin'ny toerany. Lava dia lava ny lesona nomeny saingy hatreo ihany ny tsaroko. Fa mazoto velo lahy araka amiko ivoaka kely e. Hitako ohatran'ny stress be mihitsy lahy. Misaotra fa aoko izao kiry vola. Andao lesy fa inona ary tia. Ireo sigaran'ny lahy ireo nge izao tsy azony lahy atao namany. Ndao dia mitsangana. Ny raisin'ny vola ny familiana dia noentiny tety izay toerana no heveriny fa afaka hanamaivana ny aretina nandohako. No ezahany nampidinina tany amin'ny 30 kilometatra isan'ora ny hafanganam-pandeha. Naraka manify ny herika ary nandongolongolo tany ambadiky ny rahona matevina ny masoandro. Misy zavatra tsara olava rehefa mandalo an'ity lalam-pirenena fa fity. Tsy misy hoe malaina dia malaina anetsika ny lelako. Fanginana lalina no bahatoerana nandritran'ity. Voamariko sy na fa nanao sary fotsy ranoka nikoriana mora teo ny fitaratry ny varavarana. Notoy izy ny resany. Sika le nandeha nanao excursion tany Ambatofotsy ny saroko rehefa mandalo an'ity lalana folo taona lasa e. Tadidiko tsara fa niara-mipetraka teo amin'ny devant-tsika izay lahy tamin'ny
rehefa miverina indray dia sy nanaiky mihitsy raha tsy tany amin'ny vafontsika no mipetraka. Efa maly tamin'ny mpampianatra mihitsy azy lahy tamin'izany. Sao dia ajanoko vetivety ny fiara. Nokosehako mafy ny masoko. Nampidiniko ny fitaratra, ny foka rivotra, ny sotro rano mihitsy aloha. Mantsy. Tsara ve lazany aloha mijanona mihitsy sika ka. Tsy maninona fa somary mikoriana kely fotsiny ireny saiko hoe. Aodiny ny fiara dia andodika. Okey ary. Ny anatevina ny herika ka voaterina mpiakatra ny hafangiana-mpandeha vola. Tafahoana amin'ny Monsieur Brunel ho an'izy fotoana izay. Ary voalazany tamiko fa taraiky tamin'ny bavy izy. Izy mivantana ve lazany izany? Voalazany tsy nahy ary fantatra fa nampanenina azy ny lazany an'izany tamiko. Mampalahelo izy izany raha zaniko. Ny fantoko akoko tamin'ny familiany vola noho ny alamany lalana. Hitako tamin'ny fomba fipetraka ny tanany fa mbola tsy sarotra mitondra fiara izy. Vola rehefa tena nieritreritra aho dia tsapako fa marina ny teninao. Tsy tokony nanao an'ireny fihetsika ireny teo anatrehan'ny mampiona. Mila miresaka amin'ny ahy ary mila miala tsininy amin'ny ihany koa. Eny tsara rehefa tonga saina. Naomby ihany izany ny fitondrako ny lanakarivotra tatiako. Tonga maraina tany ampiasana amin'ny mampionina ny abiso. Tsapako nanao ezaka be mampionina mba tsy ampisavona amin'ny fihetseham-pony teo anatrehako. Ampitoniana tanteraka ny lazany fa tsy te hiresaka aminao miala tsiny. Maniry ny anohana sy ankahirianao amin'ny fahorianao saingy vetivety ihany dia nangano any ny masony ary ny voaramena ny takolany ka no ezahako ny vaina ny resaka. Tsy izany ary mampionina fa tafaresaka tamin'ireo mpiara-miasa mirenty ahy ary fantatro avy amin'izany fa nisy olana ara-pifandraisana teo amin'ny Renty sy Brunel lehibeny. Matetika aho mantsy no nandrenesana azy ireo ny fahamaly tao amin'ny birao amin'ny Brunel. Mahagaga izany satria araka ny fantatro dia tara mirenty ange Brunel ka tsy tokony nanana olana taminy. Tapitra ny paosy fa avelako ianao. Nitsangana tamin'ny pitoniana izy mba hamonjy ny birao andraisany an'ireo tanora mpitady asa ny tandahatra tao ivelany. Efa napozika any ireny fihetsiny ireny ka tsy nahagaga firy. Ny atoandro ny vily tany amin'ny birao amin'ny Brunel. Fandraisana mangatsika ny tsenana teo amin'ny biraoany. Mbola perinasa tanteraka azo ka lakitsiny. Tsy afaka miresaka aminao ary dia nivataniko taminy tsy liany resaka areko momba azy sy mirenty. Tsy nisy olana niteraka fifamaliana mihitsy ny teo aminay ka. Saingony averiko fa matetika loatra angamba nilazako tamin'ny fandrika araka taminy ka nanjary natezitra azy izany. Azonao atsahatra kely ve fa nadalana azy afady? Tena leo be Tsy ambaratelo izany saingy amin'ny manadany anao dia nasaiko anao moa ilay izy mba anadio ny eritreritrao. Noho izany hitandremy tsara ny vavanao tsy hamoaka an'izay renao teto. Nitsangana izy dia nisokafany tamiko ny varavarana fivoahana. Ndray hariva ora firavana. Tsy nabosika loatra ny nahatazana ny vola niankana teo an-damosiny fiarako. Hoay, vola? Malinina ty ampiasanako ianao? Misy kozinako miasa sy ambadika azy dia avy any aminy tena leoko ny andro ny lateto sy otranay mba misy manatitrako. Fa ahoana moa izany nafantarana hoe ato ny miasa e? Ohatray ho efa nilazanay latamiko ary zaniko. Fenao nga tsy miasa? Elako miasa ve dia vita an'ilay eto. Ndao za tery fa tsy. Nanambana ny rotsaka ny orana ka voatery ny tondra azy tamin'ny fiarako.
Niraisany avy hatrany ny toerana teo aloha. Toy ny mahazatra mba hanalany ny fanginako dia noravahan'ny resaka maro loko ny lalana. Nitsika malefatra izy ny ome matetika. Voapika matetika ny soko ary voasafy matetika ihany koa ny lohako. Voatantarany teo avokoa izay rehetra ny veriny fa nahaliana saingy fotoana very ihany ny azy fa tsy nisy niditra taon-dohako izany rehetra izany na kely aza. Na ny fisiny teo ny loko aza tsy tsaroko akory. Maty andray ny feoko nefa izy ka rehefa tsy naomby ny tsoraka sy ny teboka telo dia naleo ny mateti-piavy ny paraingo. Nanao ny resaka Elas Brunel anko? Mba fiteno amiko hoe nalaina tena laina ny lelako ka nanomboka tamin'ny avina mpanajana ary ny afara tamin'ny raombava akolaka. Tsy azoko menazy izany akolaka e. Arono ianareo sy mampiona nefa nylama ihany. Tsy haiko hoe tsapako lalina loatra tao anatiny teny tsy voahevitra nataoko azy. Na izany na tsy izany tsara ihany ny fahafantaran'izay rehetra mety tranga raha sanatria ka marina tokoa ny ahako. Tsy tiany tohizany ny resako iny. Jereny langy e, mpianatra mameno an'ity arabe ity rehefa ariva ohatran'izao. Jereny apatana be sy mampiatra kely ny lalany fotsiny velesy ny adolaseto ny lycée. Tena asiarovako be tamin'ny andro sika mihitsy. Nitodika tampoka taty amiko izy. Tsy palitro ny serana tao anatin'ny masony ireo kisarisariko fa zaza izay nirinindray ny andoko azo fanondrony. Matadito ve la e? Sarikenatra be la tamin'izany dia tsy nasanikoty anahy. Dia voatery nanao dinganao voalohany veron'ny lafahadiniko anga zao reny. Nitsika maivana izy dia nisento kely avy eo. Tsy haiko aloha anao raha mahatsapa fa ny akamaroan'ny bandy matetika dia tsy liana amin'ny karazana sipa mikoty lehilahy. Tsy napoziko nanoana mafy azy ny teniko iny. Dia natezitra anao nga ny teniko teo. Azanao ilay fiara dialoha za ivoaketo ka. Tsy azoko hoe angahy ianao tsy hoe azanao nety fotsiny aka. Nakarato mafy ny varavarana dia niritona takatezerana izy. Tsy nataoko teo masony nefa fa mety be tamiko ny fanapahan-keviny satria mila fahanginana. Ary voatafavoako vola dia nitaika tsy kelikely ny orana. Pitikora nefa nivavahana mafy sy nandranaina fatratra tao anatin'ny volana maro ho atsika zanak'olombelona mpandrorana tsy lany. Viva 98.8. Amin'ny firy moa zao? Hoay, amin'ny 12 sasany alina. Ary aloha mifongo dia misotro rano kely. Alaso e. Ary ohatran'ny atazanako alikola metsikitsika ho badiky ny varavarana izany e. Aleo mitsaitsaika dia tsokolovina avetsy anelakela mbaravara kely etsy. Marina fa tsy mampionina ve io tazako mijajerika manoloana varavarana io? Dia manao inona amin'ity ora misasakalina? Andriamanitra, toa mivimby antsy feno ranga izy izany e. Oay, natosy mafy ny varavarana dia niditra izy. Manitra, mifoaza teo dia avoay ilay ordika. Manitra! Mirety? Nanofy mampionina. Sisy mirety izany hoe fa za miretirety e. Akan'ilay ordiako natongavako fo maraina aty. Ilaiko amin'ny asako matsy. Mampionina? Fa tamin'ny fomba ahoana moa izany nidiranao e? Adinao angamba nanidy ny varavaranao alina.
notoniako izy le blouson cuir sy ireo boty mangirana teny tongony miampy an'ilay fofony ranomanitra maneto eto no nahafantarako fa andalana iasy izy ny vily akamehana tao amiko avainy zavatra fa maika ka tamin'ny pahalaina natanteraka no nanatsofoako ny débardeur sy ny arenako teo am-pandriana reko ny fanaikitra ny tonotolako sy ny ozatro ary niretsika rehetra avy tany anatiko nanatona moramora amin'ny mampina ary saika noroka molony izay mando ny lokomena saingy naody ny tavany no nitaza nipetraka teo ambony latabatra le solosaina dia niraisy ny faingana ary toy nitselatra ny voahan'ny varavarana nampieriteritra ny fahatongavany tampoka iny azoko atsaina mantsy fa talohan'ny idirany tao amiko dia fa nanarangarana sy nanao fihetsika tsy mahazatra teo ambaravarana izy ka izay no nahatonga nany firatsy azy na izany tsy no heveriko tena latsapaka tao anatiny ny atezerana tamiko nanevika mafy ny lohako tamin'ny maraina io ka nanapa-hevitra ny soany ampiasana laniko teo am-pandriana ny tapakandroko manontolo jerenge nanefitra ny laza mbola mikorotana ambony ambany tsy diso mihitsy arana aminany fa hitsimbadika ambony ambany ny fiainany laty rehefa tsy otsony izay amin'ny sakafo tsy laniny alina no nafanako atohana ny atoandro tsy nisokatra amin'ny vavony moa anisan'ny nampitsangam-bolony fahatserivako ny tompoko vavy ny lako zisy ny toeram-pisakafoana selfie kely lesy miaraka amin'ilay gâteau dia hotsofoko ny labisia ao eo are asiana tsika kely sary sisany voatahiry ny finday ny ondria sy ny tando teo amin'ny latabatra namerina ny renirehetrareny tsy tsara kokory ireo sakafo ny anangatsika teo amin'ny loko tsy haiko fa torava tao anaty minitra vitsimonjy ireo fefina mehezako ny fihetseham-poko tsitrotra tsy nahatsapa ny tenako lehilahy aho manisan'ireo vongan-dranomaso nitaika tsirairay teo amin'ny écran ny antakosina teo anatiko ny alahelo sy ny atezerana miampy ny raritsaina ary ny afara tamin'ny ary motana tsy voafe ny romotra ny hidivazana nokapohako mafy ny latabatra na intsotro ny tanako ary voatorako mafy tamin'ilay davanga dabera tetya tanako ny sary mampionina ny atona teo amin'ny rindrina ny farany nahoako teo amin'ny latabatra ny lohako ary nitomamy mafy dada sy mamy efa tsy otsony sika sela sisa ny afaka mba mifampiankina eto izay le teny fa merimbery mibavy tamiko fahavelony ary tsapako ny fahamarinany satria irery eny fa na dia le olo tiana no heverina fa taolatezana aza nanadino sy namela rery ahiatrika ny olako Viva 98.8 ny arivan'iny nanapa-hevitra nivoaka ary naka amin'ny vola tany ampiasany fanga ony lasaliana amin'ny sipa amin'ny koty lehilahy indray tsy nilaza nyzany ko sa feno diso fandray engy azafady ary eo miakara tao anaty fiara dia mba miaraka hivoaka kely tsika raha hoe afaka mivoaka ianao mba ny sionteziterisy teo sangy nanery azy itsika ny fanasako sady sarako koa ary misy mpanatitrako andrasara aloha anala blouse vetivety feno anay ny arabe anatananarivo tsy nisy nahatsiary ny filentiko iny masandro raha tsy efa tapitra ny rehatra avokoa ny jero ny reny vohatra ny fafy tsy moramora ihany koa ny herika inona izao mba nanery an'ilay araka ivoaka amiko androany ariva ka navesatra loatra tamiko ny andro androany zao arivo zao vao nanomboka ny tontolo androko ny araka taminao ny tomboka ny araka taminy tokoa ny tontolo androko azoko ny haiko niarantsika taminy niarany mety aminy samy niezaka nakama amin'ny famirapiratry ny tontolo manodidina
toatr'izay tsy mitondra ny fiara fa ny fiara nitondranay tamin'izay toerana any Satarana ny Takariva. Fa maninona kosa nalzanylay eto ilay fiara ka? Atopazo miakavy ny masonao e. Surprise ve? Dia maninona izao ny solazanylay hoe hamonjy alim-pandihizana nitondra an'lahy aty ka? Katy zangy no nitondra anao fa ny fiara e. Ianao koa? Na za koa ara tsy nanapo. Efitrano lehibe voaravaka jiromaro loko sy fiokira malefaka no nandray anay. Onrisana-tabatra ny tsy tokotoko teny eny. Fangatiany akamarony. Mahazo toerana mademoiselle infirmière. Manitra. Toa mpifankaty avokoa amin'izay latabatra mitsika ato e. Ohatra noho tsika selarera maningana. Tsy olana izany vola. Everotony mpifankaty indray tsika dia izay zany. Lety e. Narosony servera ny ranom-boankazo sy ny sakafo maivana arak'izay nety tamin'ny vola. Nafana ny fiarahana, ny fandimby teo komonitsika sy ny ny vazivazy sy ny fampizarana. Mbola any ambany vohatra bongolava zany izy 5 mianaka ny monina. Ie, adiny langa fa tasanga e fianakaviako e. Mba naniry niaraka tamiko aty an-tanà izy 3 dasandriko saingy. Tsy navelany dada sy mama. Mandefa vola ho azy ireo ihany foana fotsiny aho isam-bolany. Samatra ianao ry vola. Mirehirery ngamba izy mivady manana anao. Nitsika kely izy dia miondrika. Ireo zandriko roa lahy izy zara raha nahazo BEPC dia nijanona tsy nianatra tsony aho. Dia ilay zandriko vavy indray vao fitaky ny lehilahy dia teraka sy nanambady. Hitako nanalika tsikelikely tao anatin'ny masony ny alahelyny. Ny analefaka ny fioany. Aminay 4 menadanga ilay izy zarero mba manana asa tsara sy tafita amin'ny fianarany. Zany ve? Marina ny teny lahy hoe rehareo azy mivady koa ny mianso ny anarako hoe infirmière vola. Fantatro loatra mantsy fa mana tena zavatra maro be avy amiko ny fianakaviako lesy amin'ilay hoe zavavy matoa. Kanefa raha tsy diso ny fitadidiako dia tsy ho infirmière mihitsy ny fanirianao fahiny fa hôtesse de l'air moa. Ernela ka toa lasa informaticien le hoe anao pilote. Pilote eo anatina jeu vidéo. Eny e, izay zanako any aoriana angamba no mety hisidiny eny anabakabaka eny mba sitrapon'ny avion. Mazava masy. Mila taony tsy anjery may fotsiny ny triade sy ny révolution russe ny ampin'ny lesina valala sy ny forongony. Dia azo antoka fa ananao avy mamiratra izy. Fa mba tantarao marina hoe ohatrany hoe zarery masina ataon'la mitantara ny fiainako eto. Inona moa no tantara eo ry vola? Efa fantatrao ihany fa taoriana nalasana ny dada 2 taona lasa dia izay sy bavy sisa no nanao an'izay nampandeny fiainanay. Saingy oka izay ka aza toizana tsony. Napetra ny moramora toy vonin'ny tanako ny felan-tanany. Mba renao ve ny teny'ilay mpanetana teo? Hoe? Ka nanetana an'ireo mpifankaty izy mba hitsangana siaran-dia amin'izany hira milantolanto izany ko ho fandokafana ny diange. Eny tokoa tapitra mitsangana sy mandia daholo n'olon-drehetra fa tsika selarery sisa ny eto. Andao hitsangana dia hanaraka an'izay ataon'ny olonako. Jereo raha tsy tapitra mijerijery antsika daholo izy menakavy. Eo e, omeo any tananao. Ka za angamba mahay mandia e. Ny ala tsy fidiny teo amin'ny toerana nisy anay izay sy vola dia ny fampitantana nanatona ny lompifankaty. Manaraka ny fihetsiky fotsiny ndry e. Tsy avelako enjery izany ianao fa aza matahotra. Teo dia nanonja moramora nanaraka ny fikatokaton'ny mozika ny vatanay. Ny fanaraka sy ny fameno azy ny fihetsikaina dia hoe samy tsy nisy nay nandia aza. Banjin'ny akaiky ny endriko. Nafatony tao anatin'ny masoko ny masony ary tsapako avy amin'izany fa nankafiziny fatratra ny teo atratrako. Raha ny amiko manokana ny hafanany mampiona mitsapako teo am-pahamihinana azy.
dia nitakariva iny mba ampahampotoana voalohany nafinaritra taorianany nahalasa ny renty tamin'ny 10 ora alina vao tafaverina tao an-trano. Niezaka namonjy marana mampionana tany aminy any Epitso. Teo am-piomanana andeha asa izy ny tonga. Anao inona ty ianao? Ka hijerenao ako. Hijery a? Mba te anontany fotsiny aho hoe mandra-paoviana no eritreretinao hanitarana ny atezeranao amiko e. Rehefa tapa-kevitra nilaza amiko ianao fa tsy misy hidirako velivelo ny famonoana ny sandrinao. Nangina. Niondrika satria mbola tsy azoko natao ny nampanantenaza ny zavatra nangatahany. Hitanao? Mangina ianao satria tsy matoky ahy. Dia ilako tsy fa tsy azontsika tao mifampitakosina ao anatin'ny tontolo feno ahy. Ary ho voa ianao fa hidiko ny trano e. Ho tarety ihany aho. Natosy mora mba hiarivoaka aminy. Oe, saika dinko. Andeha miteraka ny Antsirabe ara-pitso ary tsy ho tafaverina raha tsy afaka iray volana sy tapany. So mantsy mitonantonana mitady ady ianao. Iray volana sy tapany? Ie. Tsy nierika tsony izy fa maika hamonjy ny fiaran'ny orinasa. Mba nandeha namonjy ny asa koa. Niezaky ny ravaloha ihany koa mba anatratsarako ny Brunel tany ampiasany. Ny fokasigara teo mba vady nga lehibe no ny fanehatra tamiko ary ny fitaina teo ihany ny resakay. Tsy vita an'izay tezitra taminao mirenty fa tena nanjary nakaralo mihitsy izy noho ny fanelingelenana sy ny fanadalanao azy isanandro. Azafady. Tsy fanadalana velivelo ny fanaovanay fa resam-pitiavana maty raha nisy tanjona mazava tsara. Tanjona? Tanjona inona mitenao efa manambady sy mananjanaka telo? Manina? Ranomarina niterenao akolako mirenty saingy nandahatra amin'ny farany ka izay no niteraka ny fahamaliana matetika teo aminareo. Fa averiny impiry aminao ary hoe tsy nivaly ny fangatananao e. Tsy a! Tsy te hiaraka aminao ary tsy araka aminao mandrak'izay. Ary raha ny fanesorana amin'ny toerako ny tambo fandavako anao dia mitadiava olona sola fa tsy asiko olana mihitsy. Ary teo dia niterenao akolaka tamin'ny fanesorana azy tamin'ny toerana izy. Rehefa tsy azonao tamin'ny langolango isan-karazany. Eny, marina fa tsy nekenatra amin'ny farany tokoa ny fandriko saingy tsy nihevitra an'izay analany ny assistanteko mihitsy aho. Sanatria izany. Za tsy nilaza hoe ianao no nanalany ainy. Za koa aza mba titeny hoe engane mba tsy hisy fandraisany tamin'ny famonoana mirenty zany rehetra zany. Inona tianao atongavany? Toa fanasoketana kolaka mantsy no fahazahoako an'izany teninao zany. Taorinan'ireo SMS zavitsy fanaovam-beloma dia nisidina ho any Antsirabe mampionina. Izay sy vola kosa taorinan'ilay takariva mpifankaty iny dia lasa niaona matetika. Ny verino taka ny teny amin'ny lycée indray ny fifandraisanay. Vonela! Raha vonela dia alefa andrisa le hira. Tairo ary inona ny hira mba tsarotsaroany ny vavanao aloha? Indrasa e. Misy hira zay a. Misy hira zay tsy adiniko mihitsy manao azy rehefa mikarakisa. Tadidela. Itala le hira niarahantsika salan'ny vazy voalohany iny. Le tany amin'ny lycée. Tadidela ve? Tadidiko. Rija. Tena wakalo mihitsy aloha. Vakina fotsiny ohatra ny samy vodona mpitiavana be zany sika amin'ilay basy.